Manolotra anao ny arahaba ho mpampiraritso indray tratro izao fotoana izao. Mialoha zavatra rehetra dia andesika hiaraka hivavaka. Ry Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, manolotra anao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra izay satria mendrika ao anao izany. Mankasitraka indrindra Andriamanitra noho ny fitahianao sy ny fiarovanao ka mbola velonayna hatrapamonjena indray izay. Mifonany amin'ireo fahadisoana, ireo fahotana rehetra izay vitanay teo anatrehanao. Diovy izay ho afakelo ka ry sasao madio mba ho afa-pahotana, ho vita fihavanana aminao isam-potoana. Ankehitriny dia hianatra ny teninao izay mangataka ny fananao masina, hanazava ny fo mampananay afanay mandray tsara ny afatra tianao ampitainy, ka mba ho mpiaino mpakatoany izahay, fa tsy sanatria ho mpiaino mpanadiny. Tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fembena maraina antsika androany dia nampitondraina ny lohateny hoe ilay mpanjaka ho avy. Ilay mpanjaka ho avy. Toko sy andininy fototra izay voambara ao amin'ny Mateo toko 7 ny andininy 1 sy 2. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary tamin'izany andro izany dia niseho Jaona mpanao batisa nitory tany an'efitra Jodia nanao hoe mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra. Tao anivon'ny tsy fifanarahana sy ny adilà dia nisy feo re avy tany an'efitra, feo manaitra sy enjana nefa feno fanantenana. Mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra. Nambara amin'ny mpaminany ho toy ny toe-javatra lavitra any amin'ny hoavy ny fiavian'i Kristy. Izao anefa misy fanambarana milaza fa akaiky izany. Ny fomba hafahafa nisehon'ny Jaona dia nitarika ny sain'ireo mpiainao azy ho amin'ireo mpahita fahizay. Nitory ny fiavian'ny Mesia Jaona ary niantso ny vahoaka hibebaka. Ho tandindony fanadiovana amin'ny fahotana dia nataony batisa tao amin'ny ranon'ny Jordana izy. Tamin'ny alalan'ny lesona azo tsapain-tanana no nanambarany fa voaloton'ny fahotana ireo izay nisoratena ho vahoaka an'Andriamanitra, ka raha tsy misy fanadiovana ny fo sy ny fiainana dia tsy afaka hanana anjara amin'ny fanjakan'ny Mesia izy. Ny andrian-dasy ny raby, ny miaramila, ny mpamorietra sy ny tantsaha dia tonga ny aino ilay mpaminany. Tamin'ny voalohany dia nanaitra azy mafy ny fampitandremana mihezinezina avy tamin'Andriamanitra. Betsaka ny tonga teo amin'ny fibebana ka nandray ny batisa. Betsaka tamin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo ny tonga niaiky ny fahotana sy nangataka tao batisa. No tsindriany fanahy masina nefa Jaona ahafantatra fa betsaka tamin'ireo no tsy niaiky ny fahotana. Mpanararoatra ny zava-niseho izy ireo. No heveriny fa amin'ny masakaizan'ilay mpaminany azy ireo dia nanantenany ahita sitraka amin'ilay mpanjaka ho avy izy. Ary nandraisan'ny batisa avy tamin'ilay mpampianatra kely mamim-bahoaka dia niheveriny fa hanamafy ny herin'ny miasa mangina amin'ny vahoaka. Fitenenana manindro-tsindrona no nitsenan'ny Jaona azy ireo hoe ry taranaky ny mena rano, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fatezerana ho avy, koa mamo aza vo miendrika ny fibebana ianareo, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama rainay izahay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho anay Abrahama avy amin'ny reto vato ireto. Amen. Miaraka hivavaka isika. Misaotra Tompo noho ny hafatra izay nomenao anay tamin'ity maraina ity. Misaotra satria nampafantatra anay ianao fa amin'ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny batisa no lalana ahafahanay mahazo ny fanjakanao, ahafahanay miditra amin'izany fiainana mandrakizay izay nomaninao izany.
ho an'ireo izay efa nanolo tena ho amin'ny rano batisy, ampio ny tsirairay mba hanavao ny fanoloran-tena tanteraka ho anao. Ary ho an'ireo izay mbola tsy nanolo tena kosa dia mangataka ny fiasan'ny fanahy masina mba hiasa manan-kery amin'izy ireo ka mba hahatonga azy hanapa-kevitra ka hanolo tena ho anao. Tiana ihany koa mametraka ny fiainanay eo ampelantananao mandritra ity tontolo andro izay mbola ho diavinay ity. Ny anjelinao no hiaro anay amin'ny loza sy ny ratsy rehetra, ary eo ka ny fananao hitary dalana anay mandrakariva mba hazonay manao ny marina hatrany. Maro ny tianay angatana nefa kely sy fomby fisainanay. Izay fantatrao fa mahasotsy voatoan'ny vavako, mety tsy takatry ny saiko, dia tanterao aminay izany, tanterao amin'ny mpiaino, fa tonona sy angatana noho ny amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Dia izay indray ary ny namarana ny fotoanantsika androany. Veloma tompoko. Savior.